Avena ny fiarabana zay efa natolotra tao anatin'ny fampalalam-baovao teo tompoko lahy sy tompoko vavy isaky ny zoma riva tahaka izao dia tafiditra ao anatin'ny fandarana dinika isika manasa anao mpanajana anaraka hatramin'ny farany fandarantsika. Nirina Rakotoarajana no vahin'ny fandarantsika amin'ity androany ity filohan'ny antoko safidiny Madagasikara. Miarahaba président. Miarahaba anao namana Germain ary tolorana izany araba izany koa ny mpijery rehetra ny tokantrano any ary manasa anareo anaritra hatramin'ny farany. Raha miresaka antoko safidy Madagasikara tsika efa 5 taona izay no niorenany teto Madagasikara, azo jerena hoe bebetraka efa ihany raha resaka politika no resantsika satria efa nandalo dingana maro samihafa no lalovana teto amin'ny firenena ao anatin'ny fitondrana fanavaozantsika amin'izao président. Raha mijery ny faneho-kevitra maro samihafa tato ato zay somary manomboka miakatraka-pofona, manomboka mafimafy ny faneho-kevitra, tsy mizotra araka ny tokony ho izy ilay fanavaozana reo ombieny izay faneho-kevitra zay raha miteraka ady hevitra maro samihafa eny anivon'ny fiarahamonina tsy ho aminareo mpisetra politika ihany. Raha ho any antoko safidin'ny Madagasikara tena izay ve ny zava-misy sy ny lalaky zoran'ny firenena amin'izao fotoana zao miovo-kevitra amin'izay koa ve anareo hoe tena tsy arak'izay tokony ho izy ny firosotsika makany amin'ny fanavaozana? Tsotra namana Germain no ahafahantsika mijery raha nanaraka le lalana amin'ny fanarahana tsara ve ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana zao sa tsy, izany hoe reo fampanantenana izay naseho na nolazaina ny vahoaka teny kianja ve efa tena hita taratra fa miroso amin'izay marina ve ilay fitondrana fanavaozana sa variana any amin'ny zavatra hafa zany. Ny fangatahana tamin'ireny moa namana Germain dia ny fisitrahana ny jiro sy ny rano aloha zay ny tena izy ary aorianan'izay ny fahazahoana fitantanana tsara tatana zany eto amin'ny firenena, tanitandalana ary anjakan'ny demokrasia. Le rano sy jiro zany raha jerentsika dia hita fa somary mbola tsy tena afaka zany io fahasahiranana io satria raha madalo eny faritra rehetra eny ianao eny anatin'ny fokotany dia ahita an'ireny bidon jaune reny zany miahaka fotsiny eny mbola miandry ny rano zany tsy misy farany amin'izao. Ary raha jerentsika kosa ny jiro dia hita nisy ihany ny vokany zany na ny fiatsarany anga teo alohan'ireny tolona izay notanterahana tamin'ny taondasa ireny. Saingy tiako tsipihana ihany le resaka jiro satria vahaolana tsy maharitra io fa aoka zany le fanjakana hitodika any amin'le vahaolana maharitra satria raha resaka groupe zany eny namana Germain dia karazany vahaolana amin'ny fahatapahana zany hoe fanetsenana ny fahatapahan-jiro isan'andro zany io amin'ny alalan'ny fampiasana gazoil zany na ny huile lourde ahafahana mamonjy ny fahatapahana zany hoe dépannage zany io solution ampiasaitsika amin'izao fotoana zao io ka mampirisika fanjakana zany hijery an'le vahaolana maharitra dia ny fetrehana zany ny fandrosoan'ny Madagasikara amin'ireny fanaovana ny barrage sy ny énergie renouvelable ireny zany. Zany ny tokony hifantohana bebe kokoa aloha amin'izao fotoana izao alohan'ny hijerena zavatra hafa eto amin'ny firenena. Eo amin'le hoe firenena tsara tatana zany mba tsara jerena hoe manahoana moa zany ny fitantahana eto amin'ny firenena, reny fitsidihana ataon'ny filoham-pirenena etsy sy aroa reny reny ohatra zao le jet privé izay mivezivezy mitondra filoham-pirenena reny vola be tsy toko soforoany reny namana Germain ka miatso amin'ny filoham-pirenena zany mba hoe aleo mba jerena le sosialim-bahoaka satria izay ihany koa ilay zavatra ny tolomantsika le sosialim-bahoaka. Jereo le vahoaka malagasy ny famoronana asa, eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana zany izay hitatsika fa somary nahazo vahana tato ato noho ny amafin'le fiainana tsy fisian'ny asa ary somary goragora aty amin'ny fitsarana ihany koa fantatrao namana Germain fa eo anivon'izany fitsarana zany dia misy le kolokolo tena avolenta zany satria ho an'ny mpanambola io zay manambola ihany matetika no maharesy zany amin'izay ady mitranga rehetra eo anivon'izany fitsarana zany. Zany eny ilay tolona zay natao ny famohanana ny kolokolo ekena fa ao le reny fanenjehana tsy maty manota zany zay nanao osoka teto firenena nanao tokom-bola fa ny tena irina zany dia ny famohanana ireny kolokolo indrindra eo anivon'ny fitsarana. Zany maridrefy jerenay mpitolona hoe nanahoana marina le tolona ta ohatrany tsy dia misy fiovana firy eo amin'izany fitsarana malagasy zany ka raha jerentsika maimaiky ohatr'izay le izy namana Germain dia somary
tsy tena mandeha any amin'le faniriana aloha le resaka ara sosialy ary ny mikasika kosa ny fikaonan-doam-pirenena satria io ny ivon'le tolona zay natao ny amin'ny hoe famoahana ny lalam-pifidianana ny lalam-panorenana manahoana ny fizotratsika makany amin'io fikarakarana an'izany ny raha nahita teny amin'ny fanokafana teny ivato fa somary mifandrirotra kely ny minisy mpanjakana mikarakara ny fanavaozam-pirenena sy ry zareo amin'ny FFKM ka nahatonga mihitsy ny minisy mpanjakana ny teny hoe raharaha ny fanjakana ity fa tsy raharaha-mpiangonana io zany de ahitantsika fa misy zavatra tsy milamina eo anivon'le fanavaozana ka mba ahafahantsika miroso bebe kokoa sy araka ny tokony ho izy zany misy zavatra tokony ho arindrao mba ahafahantsika malagasy miroso ao anatin'izany fikaonan-doam-pirenena mba handraisantsika malagasy anjara zay ngeny fanirian'ny vahoaka hoe samy mandray anjara avokoa miainga ty amin'ny fokotany makany faratapony zany hitondra le etaeta sy le faniriana tao aorianan'ireny tolona izay notanterahana teto amin'ny firenena reny. Ka ao anatin'izay indrindra président hitantsika zao androany ny CNZ niverina nirotsaka andalambe mitaky an'ilay resaka hoe fanovana rafitra moa zany raha somary tsy aivina kely ny zavatra nitranga ny ainga tam'izay mihitsy ilay tolona moa zany teny akianja hoe fanovana rafitra no takina eto amin'ny firenena nisy ihany koa ny fanambarana natao teny Ambotsoroatra zay nataon'ny filohan'ny fanavaozana am'izao fotoana zao ankehitriny milaza indray ny filohan'ny fanavaozana fa tsy afaka nikitika fanovana rafitra am'izao fotoana izao ndao bangotsika tokana hoe inona no mety mahatonga fanapahan-kevitra tahaka an'izany raha ny fomba fijery ny Nirina Rakotoarijaona n'ilay fanapahan-kevitra raisiny fotoanam-panjakana hoe tsy mifantoka any amin'ilay tolom-bahoaka ny zavatra fanapahan-kevitra zay raisina aty aoriana. Voalohany aloha namana Germain tenina filoham-pirenena zany teny ray zany rehefa miteny zany ny filoham-pirenena hoe raha vaitsika ny antsom-panjakana rehetra de tokony hizotra am'izay satria lasa manimba azy io raha tsy tanterahany satria teny ray fotsiny zany zay mampafilohanao filoham-panjakananao io zany de mampampendratra-panontaniana satria tao anatin'ny fotoana fohy de efa somary mivadika ny tenyny filoham-panjakana hoe io zany de miatraika am'le hoe azo atokisana ara ve le olona sa tsy lehilahy lehibe filoham-panjakana ianao miteny zavatra anankiray ary goavana tao aoriany ny fahavitan'ny tolona andro visy tao aoriana ianao de efa vadika zavatra fa azo inona ve fa anatanteraka ilay tolona zay matimbatesantsika zany ny filoham-panjakana am'izao fotoana izao laza ianao ny amin'ny GNZ ny GNZ de manana zo maneho hevitra amin'ny fotoana zay irindra ohatra ka diso fanantenana izy fa mba irina eo amin'ny safidy Madagasikara ampilaminana ampahendrena no anatanterahana azy zany satria zavatra lehibe anisan'ny azotsika tamin'iny tolona iny fandresena angezabe azotsika zany hoe fahalalana satria ny raha nahita nefa efa tao anaty jadona tanteraka ny fitondrana teo aloha noho izany mila arovana zany fandresena azotsika io de ilay fahafana zany maneho hevitra akalalahana eto amin'ny firenena tsy misy ny herim-pamoretana zay zany de tokony arovantsika mandrakariva io sa io fototra iorenan'ilay demokrasia zay nresahana teo. Mahakasika an'ilay fandravana andram-panjakana ina mety mahatonga an'ilay fitondrana fanavaozana tsy afaka hoe miroso am'izay satria zay mantsy ny tenin'ny filoham-panjakana farany tany Fianarantsoa hoe sarotra ny hanovana rafitra am'izao fotoana zao. Resahantsika aloha zany ny anteny meram-pirenena io anteny meram-pirenena io aminay safidy Madagasikara de tsy mireflete ny etaetan'ny malagasy satria nahoana raha mahatsiaro ianao dia 100 millions FMG no caution no takina tamin'ny candidat ho solombavambahoaka ary tsy zay vola zay ihany fa mbola misy ny vola anaovanao ny fampelezan-kevitra izay tombatombanana raha ny eto Antananarivo zany miakatra any amin'ny 500 millions raha hoe tena mba candidat te handresy ianao mba afaka maneho hevitra ianao zay tsy maintsy lanina ohatrohatr'izay zany no vola tokony ho lanina raha mba candidat mba hoe tena mba hoe mitonona am'izany candidat mba sérieux zany ianao 600 millions zany FMG namana Germain ny tokony ho anananao zay ianao vao afaka manana tsirim-panantenana kely ho lany député eto amin'ny faritra Antananarivo no haiko ny any ambanivohitra zany somary latsak'izay mazava ho azy noho izany efa notapena mbava sahady efa nahilikilika sahady ny vahoaka malagasy mba te heroso hitondra ny heviny eo anivony ny anteny meram-pirenena
ao Tsimbazaza. Zay zavatra zay zany de efa hoe diso hatrany kibondreniny zany io anteny mera-pirenena io satria tsy arianana an'izany ny vahoaka malagasy na misy hevitra tsara takan'inona ary eo aminy tsy anana vola 600 millions FFG zany mihitsy ny vahoaka malagasy nefa de tena mety anana hevitra mampandroso ny firenena araka ny tokony ho izy. Zay aloha zany lafiny anankiray izay resahantsika constat amin'io anteny mera-pirenena io. Faharoa manarak'izay io anteny mera-pirenena io ane majorité TGV ny teo tsika nefa iroso amin'ny fanavozana. Efa be deabe ny mivadika ka ka izay indrindra zay fivadian'izay le tsy azo ekena satria mandat impératif no voalaza ny lalam-panorenana. Raha ohatra ianao zany TGV de tsy tokony ianao hiala amin'iny ma TGV anao iny fa raha miala amin'iny ianao de tokony esorina voaroaka ao anivony zany assemblée nationale. Zay ny lalànantsika eto Madagasikara. Kanefa ahoana moa zany naniketsika hoe mifindra daholo nanaraka ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao ndray zareo manohana ny filoham-panjakana am'izao fotoan'izao ary karazany oditra akondro ho an'ny filoham-panjakana ihany io satria zao ho avy ny andro avy ny fotoana ireo ihany ane no anongana ny filoham-panjakana rehefa tonga fotoana. Mety hiteny izy hoe voalaza tam'le navoakan'ny ACC fa tsy azo ongana izy etc. Kanefa afaka manao zay tiany ihany izy amin'ny fandaninany lalàna etc. eo anivon'ny assemblée nationale. Zany hoe tsy azo aterana zany io assemblée nationale io. Voalohany indrindra aloha zany fa nikiliana le izy. Faharoa tsy azo eterana io ary fahatelo tsy adinitsika le resaka malety be teo anivony zany assemblée nationale zany izay nampijaly ny vahoaka malagasy ary farany tsy nanao ny andraikindreo matoa misy vola maro be tsy hena ohatr'ireny tsy hita zay naleny zay résultat navoaka ny cour des comptes reny dika zany tsy nanao ny asany eny ireo ka inona raha zany ny tokony hitazomantsika an'io rariny hitsiny raha manaraka ny tenin'ny filoham-panjakana tamby voalohany ny aminy hoe tokony andravana an'io anteny mera-pirenena eo Tsimbazaza io. Manaraka zany iresaka indray tsika ohatra ny ACC. Ny ACC iny lasa fimoezan'ny tanora teto Madagasikara mihitsy le hoe ary hatramin'izao mbola mampiasa hoe azo raisina fa tsy mitombony nampijaly ny vahoaka malagasy zany ny ACC zany amin'ny famoahana valim-pifidianana tsy mitombona na valim-pifidianana diso. Vao teo zao tsika ny nahita resaka hetsika fotsy mazava hoazy fa tany aloha efa nampijaly ny vahoaka malagasy foana rehefa misy fitoriana ao tao anivon'izany ACC zany fa ny tiako atongavana ny amin'ny ben'ny tanàna teto Antananarivo matoa mivoaka ny valim-pitsarana takimireny tao amin'ny cour d'état hoe na disqualifié ny maire Iarlala eo amin'ny nahavoafidy azy ho ben'ny tanàna teto Antananarivo midika zany fa tsy nizotra araky ny izy le fifidianana nefa na neken'ny ACC ary mino afa ny atoko timy efa nitondra fitoriana mikasika an'izany noho izany ny ACC koa ary hitatsika koa fandanina be ao amin'ny ACC navoakan'le zareo apabe maso ny prime par excellence sa tsy fantako teo anivony zany ACC zany mihoatra ny 100 millions de francs 200 millions satria manino satria manodikodina safidy ny vahoaka ve de omena prime zavatra tsy azo ekeny zany ary mamerina ny filoham-panjakana amin'ny fanambarana zay nataony tamin'ny voalohany zany zay ao amin'ny safidin'ny Madagasikara hoe manohana anao zay andriamatoa filoham-panjakana tazomy ny teninao amin'ny tokony andravana ireo androm-panjakana tsy mahomby ato amin'ny firenen'ireo fa ireo no manimba nyity fireneny ity ary mety animbanao ao aoriana kely ao. Ohatrohatr'izay ngamba dia ny ao amin'ny CENI ohatra nefa misy zavatra mihetsika koa amin'ny CENI. Idirantsika iny rehefa avy eo, idirako manokana resaka CENI rehefa avy eo fa mialohan'izay aminao ve zany fahadiso-kevitra naneketsika ny filohan'ny fanavaozana nanao fianianana teo anoloan'ny ACC raha zay fanazavanao zay? So aloha le izy namana Germain ny ACC tsy inona mantsy no mamatotra an'ilay izy hoe mandeha ny androm-panjakana mandeha ny eritreritray aloha de zao raha sorona ny ACC de misy organe hafa apetraka ao afaka manao fianianana am'izay ny filoham-panjakana raha ohatra ka zay zany manahirana ny le hoe ao anatin'ny mbola manaraka constitution ve itsika ty sa tsy efa mazava be efa tsy manaraka constitution tsika efa amboamboarina fotsiny le izy dia tefitefena zany le zavatra fa raha tena iainga amina base tena tsara tsika tsy misy afa-tsy ny ho fandravana ny androm-panjakana io ary
manorona zavatra vaovao zany ary izany anie takin'ny mpitolona namana Germain mety ho voasazitsika mety ho tsy fantako fa raha zay arany fitakin'ny vahoaka malagasy rehetra zay nitolona de vonona ny izakan'izany ane zany nitolona hoe ny zavatra fiditsika no nitanterahanay ka voasazy ngamba tsisy za hiteny hoe voasazy na ahoana fa rehefa zay nitapaka ny vahoaka malagasy ary zay manosika anay ao am'le resaka concertation hoe alefa aingana le concertation mba hahenona ny feo ny vahoaka malagasy am'izay responsable na tompona ndraikitra feno amy zavatra rehetra miseho zany ny vahoaka malagasy ary eo ka ny vahoaka malagasy ny safidy no aviny fa tsy olombitsy no anatanteraka zany eo amin'ny toerany ohatrohatran'izay fahitaina azy namana Germain asa mbola misy zavatra mahakasika an'ilay resaka hoe fanapahan-kevitry ny filoham-panjakana ny anena teo anoloan'ny ACC mihitsy zany tiako anontanina ny président Nirina hoe fa diso-kevitra ngeza be ve zany satria lasa mamatotra atsika aty afara lay izy satria tsika niaro an'ilay hoe aloha ampiasaina ao anatin'lay resaka fisorana ao anatin'ny lalam-pandrenana ihany ny hitondrana nyity fitondrana ity zao aloha namana Germain misy sary napetraka eo raha anankiray colonel Bérévert zay le sary mazava ho azy tonga any am'le flou Burkina Faso Traoré sain'ny vahoaka malagasy ary teny kianja ombinibeny na eno zany hoe Traoré malagasy ary nisy kabary mihezinesina nataon'ny filoham-panjakana tam'izany hoe tsy misy afaka atohitra atsika raha Jeso no momba atsika velombolo ny olona zany hoe iroso any am'le fanavozana tanteraka zany ny filoham-panjakana ary ninona ke zany hitranga efa vonona andray ny zioka zany zay zany ny fahitana azy kanefa voana nendra le prime ministre fotsiny de fa hitan'ny vahoaka malagasy hoe mizatra tsy mety aho tsy le Traoré malagasy io satria ahoana prime ministre imposé akaiky ireo vahiny mpisaika miaraka amin'ny flou teo aloha zany ane prime ministre napetraka teo ary iny acte zay natao voalohany nataon'ny filoham-panjakana iny de miteny anao fa raha kely indrindra 1/3 ny mpitolona na 2/3 no efa very tao aorinan'iny satria navoakan'ny olona ny mikasika na mombamomba n'le prime ministre zay notendrena tamin'iny ka eo am'le resa fantaninao zany amy voalohany ohatra misy fahasahina hoe iroso na iny kidona na iny kiantra nefa le premier pas fotsiny de ohatrany natao tsy efa tafiditra tao anatin'ny famalinan'ny le taetam-bahoaka ve ny fandravana ny ray manontolo ny gouvernemanta zay natao filoham-panjakana voalohany indrindra aloha tsy fandravana ray manontolo iny ary tiako milaza aminao eto fa misy maromaro am'ireo ministra reo ne efa nanota fady sahady nandritry ny fanatanterahany andraikitra maministra azy tamin'iny gouvernemanta voalohany iny nefa mbola reconduit indray am'le gouvernemanta faharoa ihany ane ilaina fahasahina ane zany hoe rehefa misy tsy mety ataonao de tsy maintsy soloana ny tombotsoa ambony ny vahoaka malagasy no tokony jerena ary misy fiteny eto merina manao hoe ny fanjakana tsy ananakavana zay zany no tokony ampiarina raha tena hoe mpitolona marina ianao ijery ny tombotsoa ambony ny firenena ny tombotsoa ny vahoaka malagasy ka eo zany le izy namana Germain hoe rehefa tapa-kevitra ka tena anao de atao niny kidona niny kiantra zay nge le etaeta teny kianje Traoré zany nge miatra manaina ane ny safidy ataony fanapaha-kevitra zay ataony impiry ny saika amono ane zany Traoré zany ny Burkina Faso satria sale olona hoe ampitahorina hoe tsy omen'ny mpamatsy vola-tsony nareo tsy mahazo andritsony nareo patati patata izy zao tafavoaka izy satria ao le fahasahina 200 isan-jato sa le olona de miroso am'le lalana sy le fifanekena teny kianja de mandeha izy misy risika foana io satria tsisy zavatra garanti fa le fahasahina sy fahaizanao mandanjalanja le zavatra ataonao mahatafavoakanao zao Burkina Faso lasa lavitra be zany ny etaeta teny kianja ka eo zany no nataoko sangisangy kely teo hoe any Mazangana lalana le ina no ataotsika any Ambatofotsy efa somary mivena kely makany am'tsizy zany le lalana ka anasana indrindra aprisihana ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao hoe ndao tonga de resina ny RN4 any am'le fifanekena natao teny kianja
no directiontsika fa za mirorosaina anareo. Fa ohatrany malasa saina ihany raha mijery ny fanehon-kevitra sy ny zavatra miainga amin'izao fotoana izao nge président ny zavatra tsikatra zany hoe ohatrany tsy afa-po mihitsy ilay mpitolona ohatran'ireny zao aloha tonga de tonoko mihitsy hoe berija sy rierzao avy eo amin'izay nizay da naratra CV tsy voaray ianao ihany koa teo ny resaka hoe ohatrany voailika ny mpitolona tany amin'ilay fametrahana ny prime ministre voalohany de efa natarafana an'izay zavatra zay fa tsy efa misy ampahana mpitolona ve tafiditra ao anatin'ilay gouvernemanta na antamy teo aloha na am'izao fotoana zao nefa aiza ny andraikitra ireo mpitolon'ireo namana Germain za eto a de hiteny amin'ny anaran'ny atoko safidy Madagasikara aza alaina baraka ny mpitolona nahoana mahatonga hiteny izany satria rehefa jerentsika zany ireo mpitolona vitsivitsy maromaro ao anaty gouvernemanta de saika tsy ao anatin'le profil zay takin'le asa nefa de notendrena ary tsy ao anatin'ny pointure ndrareo daholo ny andraikitra zay omena azy veto zany de tonga de miteny mihitsy zay hoe entina fotsiny alala barakana ny mpitolona io zavatra atao io raha ohatra misy mpitolona omeo zay andraikitra sahaza azy izy ny anjara biriky entina eto amin'ny firenena aoka mba hitovy na hifanaraka amin'ny profil izay ananany satria le tolona ny no afa-baraka ary rehefa afa-baraka ny tolona me malemy zany ny tolona izy amin'ny mahazo vahana le mpitondra teo alohany iny azo vahany eto amin'ny firenena noho izany mba miaingavy andrareo amin'ny mpitatana fanjakana ankehitriny rehefa manome toerana na anjara biriky hoentina eto amin'ny firenena aoka mba andraikitra saza ireny mpitolona ireny no atolotra azy fa lasa manala baraka ilay tolona zay matymatesantsika menakavy tolona zay namoizantsika hain'olona tolona zay nisy ny ratra ho an'ny mpitolona tolona zay nanagadrana mpitolona tsy am'rarina noho izany entina kely ao anatin'ny fahendrena angamba ny teneniko azy sy ny fahamarinana le famomezana tolona ho an'ny andraikitra ho an'ny mpitolona mba afaka zavainao bebe kokoa hoe inona lay hoe tiany am'le profil na me tokony ho saza ho an'le mpitolona nomena azy ireo raha ohatra te hidra lalilala ianao namana Germain ohatra zao tsika ane nahita scandale atao amin'ny ACM hitatsika reny zavatra nitranga tao reny hoe 13e mois misy fifamalina eo amin'ny DG an'ny ACM sy ny ino tizy teo DRH tsy DRH fa ny dafiny de ohatrany hoe nisy fangatahana 13e mois teo nefa olona niasa quelques jours zany zavatra zany de manapirofo hoe tsy ao anatin'ny pointure an'le olona lizy aza alainareo baraka ny mpitolona jereo le mpitolona sahaza am'ireny toerany reny satria ny firenena ane ny maty antoka hoe ary ny vahoaka malagasy maty antoka hoe noho izany aoka mba ataotsika sérieux le zavatra zay nge le angatahan'ny mpitolona satria raha zany zavatra zany tamin'ny teo aloha tsy nahagaga fa am'ty zavatra vaovao apetrakitsika eto amin'ny fireneny ity aoka isika mba ao anaty fahendrena ao anaty fahamarinana no anatanterahantsika na ny fanendrena isa-tsokajiny ary satria lasa le tolona no voabarabara lasa le tolona no voabaraka ka rehefa aveo mahazo vahana indray le olona naongana tamin'ireny fotoana ireny miresaka tolona foana tsika ataoko hoe nanomboka tany amin'ny 91 efa nitolona foana malagasy hatram'izao tsika tsy tafavoaka raha raisiko fotsiny za nahitanao zao tany anatin'ilay hetsika fotsy isan'ny nafantaran'ny olona n'izany Nirina Rakotoarajona zany ny fanapoirana ny marary ny resaka hoe tsy araky ny lalàna io firotsahana Andriamatoa Rajoelina tamin'izany fotoana zany ankehitriny mbola miverina amin'ny tolona indray tsika ty aoriana jadona am'izao fotoana zao manomboka mirotsaka an-dalambe ihany koa ny zay da ohatrany hoe tsy afaka tolona foana tsika inona tsy matafavoaka an'ilay tolona ka tonga vatsika ny anatin'ilay tena fahafahana marina sy ilay hoe tena tafitra ao anatin'ny etaetany vahoaka malagasy hoe tena firenena misandratra sy mandroso no antenainy eto voalohany indrindra namana Germain lalatsaina hafa mihitsy no ezahantsika satria saika mitovitovy ihany ny hevitra aseho an'ny olona mpisehatra eto Madagasikara fa rehefa mandinika zany ny tenako tamin'ny raika amby 90 ohatra tamin'ny 94 moa coup d'état ny filazany reny fa tsy tena tolona fahalalako azy fa rehefa misy tolona eto Madagasikara mbola tsy azo le seza de atsony pasteur atsony mopera manokatra ny
tolona zany hoe alohan'ny ikabarin'ny mpitaritolona de mandeha le fitaom-pivavahana. Fitaom-pivavahana de miantso an' Jesosy, miantso an'Andriamanitra eo daholo zany de mpitolona. Rehefa azo le fandresena lasa mandeha manompo sapy. Zany aneny eto Madagasikara. Natao tohatra fiakarana i Andriamanitra azahoana an'le toerana fotsiny. Zany hoe fetsaram-belatsi-goavana nge eto Madagasikara. Saika manao an'izay daholo ireo tolona rehetra teto Madagasikara. Atao tohatra fiakarana Andriamanitra satria mody alefa le fitaom-pivavahana melon'ny tolona satria mbola tsy azo ny toerana. De rehefa azo ny toerana lasa mandeha kary makary. Zany hoe tsy mahagaga zany aloha satria tsy sincère akory le tolona zay ataonao. Tsy mahagaga raha tsy tonga any amin'ny tanjona zay ale. Zay ny amin'ny resaka dimension amin'ny spirituel. Fa amin'ny maha-olombelona koa dia misy ilay fitiavan-tena. Satria atsoko daholo reto olona rehetrarehetra reto fa andeha hitolontsika. Vahiny tsika malagasy fanao an'le tolona any. Tonga eo amin'le toerana izy. Za miteny anao namana Germain. Betsaka amin'ny maromaro vitsivitsy amin'ireo ministra reo niara-ny tolona taminay. Miantso telefona tsy mamaly tsony. Za i-félicité fa tsy hoe agataka toerana. Sanatria ny Irina Kotarjona mbola tsy nanome CV taiza. Afaka mantanareo hatram'izay. Fa hoe dinihana le tolona. Ny zava-dehibe ho an'ny Irina Kotarjona dia le suivi évaluation le tolona. Hoe zao le tolona nataontsika, aiza ho aiza le fahalalahana, aiza ho aiza le resaka social, aiza ho aiza loatra an'izao. Zay zany mety amiko zay toeran'izay. Fa tsy mbola nametraka CV ary ny zavatra eny koa amin'ny roa maraina nery zareo namana Germain de efa any am'lapa any. Le olona mpitady toerany mitondra CV de efa milapy any am'lapa amin'ny roa maraina amin'ny 3 maraina. Tsy maninona raha hitondra zava-tsoa amin'ny firenena. Raha tena hiasa ampanjaka n'le hevitra teny amin'ny tolona. Fa raha ohatra kosa atoreny avy hatramin'ny 3 maraina ka anao bizina fotsiny rehefa tonga eo amin'le toerana, zay ne mampalahelo satria ho voafitaka indray le vahoaka malagasy. Ohatrohatr'izay zany le fandehan'le mpitolona sy le tolona. Voalohany indrindra aloha zany voalazantsika teny hoe manao tohatra fiakarana n'Andriamanitra. Faharoa resahako teo le fitiavan-tena. Satria rehefa azo le izy de manomboka miodikodina am'izay mialaala amena lamosina am'izay le namana mpiara-mitolona. Zay zavatra zay nefa fandrika satria zao raha tsy vitanao mitana an'le firaisan-kina tamin'ny angalana an'le fahefana de matanjaka be ny adversaire-anao. Tafiditra am'zany ve zao fitondràn' zao? Manahy namana Germain fa ohatrany mananotanina zany le satria matony misy nidina an-dalambe reny androany zay voalaza fa loharano sy vinahitana sy angadina ananana tamin'ity tolona ity no midina an-dalambe. Mizatra tsy mety aloha zany ao. Za tsy teny hoe iza ny diso na iza ny marina fa mila ainao zany migere an'ireny namana mpiara-mitolona ireny. Fa raha midina an-dalambe zareo androany ny zavatra tsy normal aloha zany. Ary efa naheno kosa aloha tsika tamin'ireny hoe andana am'izay nareo miverina mianatra fa efa vita le tolona. Zany ane zany fanilikiliany. Satria za malala tsara mihitsy betsaka angeny ny docteur manana mari-pahaizana docteur double doctorat ao anivon'ireny GNZ reny. Aiza daholo reny. Misy koa ny olona tsy mahavita an'le aksisisika le mitady toerana fa anjaran'ny fitondram-panjakana satria reo zany ane ny mpiara-miombona nantoka tamin'le tolona. Noho izany tokony tsy hifanary, tokony hifampiaino, tokony manao antso avy hoe izy nareo vonona ampiseho mari-pahaizanareo etc alohan'ny idirana am'le détecteur de mensonge. Fa tena le GNZ rehetrarehetra kosa velo manao an'izay fitakin'izay raha nijery an'le sary androany. Ny GNZ lazaiko aminao namana Germain fa ao anatin'izany tolona zany ane etontsika am'izay izy tsy maintsy misy ny fahavalon'ny tolona. Ny fahavalon'ny tolona iza ny mpitolona GNZ. Iza ny fahavalony? Ny fahavalony GNZ tsy maintsy anao zay apotipotika na aravarava ny GNZ. Ary raha nahita ianao de misy ny GNZ miforona, GNZ TGV zay tsy fantatra tsony. Satria hoe GNZ azara maheno. Zay mitolona de GNZ daholo am'zao. Ary zara maheno am'ireo GNZ reo fa misy any andapa any GNZ TGV.
izay ao anatin'ny anaty lapa izay anisany matezitra an'ireo GNZ reo e. Ary ny olan'ireo zanakitsika GNZ reo ange de tsotra namoaka le fitenenana hoe zay tsy mila toerana fa ahoana ny ahafahanao manovy eto amin'ny firenena raha tsy manana anjara toeranao, anjara briky ianao, hanovainao. Ary rehefa mivory niaraka tamin'ireo GNZ reo teny Mahamasina, teny Kianjambarea, dia nametraka mihitsy hoe aza menamenatra ianareo miteny an'izany hoe toerana na fitondrana anjara briky eo amin'ny firenena. Ahoana ny ahafahanareo anova raha tsy manana andraikitra nareo hitondra le anjara briky. Ary anisany nampisokatra ny sainy zareo zany dinidinika zany hoe marina tokoa zany fa tokony itsika iroso hitsofoka ao anivon'le fanatanterahana ilay fitondrana, ny fitondram-panjakana, satria lasa raha vita le tolona atolotritsika any le baolina, ahoana moa tsy misy an'le etaetatsika tonga any fa olona hafa indray no manao ny choix na ny lalana hitondrana ny firenena. Ka fantako fa nanao fangatahana matetika ry zareo reo fionana amin'ny prime ministre any amin'ny filoham-panjakana etc. Fa mampalahelo de zay hoe misy le matahotra an'ireo GNZ reo ary manao zay avakivaky an'ireo satria mety hanao calcul resaka fifidianana angamba. De potehana aloha le olona na omby na vita ny tolona atao zay aravarava azy sao de anahirana fifidianana. Zany ane le resaka politika satria le raha jerentsika zany zany sary zany na managerima de le olona napiakatra anao eo amin'ny toerana no potehanao rehefa avy eo satria vita ny ilainao azy. Ka raha mihitsiny raha ohatra ny GNZ manao ino moa zany sitina lakolosy anio fa izay zany eo amin'ny safidy Madagasikara dia maniry ny anaovana an'izany eo ao anatin'ny fahendrena sy ny fitoniana mba tsy hisiany olana mandritra ny faneho-kevitra tahaka izany. Fa de zo atsika malagasy maneho hevitra ary fandresena lehibe efa azotsika io mila tazomina mafy satria namozana ain'olona sy ny sisa. Iverina kely ao anatin'ny resaka fanavozana aloha nidirako amin'ilay resaka CENI sy ny antemira-pirenena iverenatsika kely fa mahakasika an'ilay resaka fanavozana président tsikatra hoe marisarisitsika ary malaina tena ataoko amin'ny fiteny tanora hoe miramo misotra makany amin'izay resaka concertation nationale zay. Raha ny tetiandro moa zany de fa tara telo volantsika zao raha lay tetiandro nomen'ny fanjakana zany lay nomena ny SADC iny no jerentsika sy arahantsika. Ina mety antony mahatonga atsika hoe mirama be ao anatin'izay firosona any anatin'ilay resaka concertation nationale zay mety misy antony manokana vera ny fomba fijerinareo mpanao politika an'ilay izy sa mety mandeha ihany fa mandeha miadana moa zany raha ny fomba fijeriny antoko safidin'ny Madagasikara. Tamin'ny fanokafana ny fikaonan-doam-pirenena teny Ivato dia tsapa ary hita teny fa tsy nanatrika teny na ny filoham-panjakana na ny prime ministre. Ny ministre-mpanjakana miandraikitra ny fanavozana ny teny notronony zareo FFKM ary akory ny agagana satria kabaran'le filoham-panjakana io nge de niteny hoe tsy raha mpiangonana ty fa raha-mpanjakana. Zany hoe mizatra fandrivotra zany ao anatin'le fanavozana. Zay tsy azotsika elana zay le sary. Ary voalazako teo ny hoe prime ministre teo aloha izay nangitondra nio concertation nationale io koa de efa nasorona amin'ny toerany. Zay mantsy hoe ny prime ministre Heritsalama raha tsy diso efa niresaka an'izay hoe hiainga avy ao amin'ny primature tamin'izany fotoana zany ny resaka concertation nationale. Kanefa de raha antsika mahita fa efa nasorona amin'ny toerany izy. Dikan'izay zany dia mbola mienoeno indray aloha zany ny resaka concertation nationale ary mipatinina amin'ny faritra Miarinarivon'ny tasy iny zao de efa nandeha le concertation le araka ny fahalalantsika azy kanefa mijanona tsisy tsony indray zany le izy. Dikan'izany na hoaiza ianao na hoaiza mipatinina le concertation nationale. Ina mety ho antony? Ny concertation nationale dia antenaina hitondra ny etaeta mpitolona zany amin'ny fitantanana amin'ny firenena. Ary ao anatin'ny lalam-pifidianana mety misy zavatra manahirana any mpitondra fanjakana fanontaniana petratsika satria ao anatin'izany ane misy le tetiandro hoe io tetiandro mampikikika ny filoha Marc Ravalomanana io ane misy dikany satria mandeha anjambany zany le firenena tsy
fantatra hoe hoaiza na hoaiza. Tokony apetraka mazava zany le tetiandro hoe atreto inona mivita eto de hoaizitsika io. Zay zava-dehibe loatra zany le tetiandro satria efa hitantsika eto Madagasikara nge zany teteza mitatra 5 taona no nefa rany le teteza mita zany izay hita fa tsy nahomby teto amin'ny firenena ka noho izany mety mampanahy azy koa ny eo amin'ny lalam-pifidianana ny amin'ny hoe raha filoham-panjakana mitondra ny transition anao mety ho etaeta avoaka malagasy tsara rary ny hitsiny raha tsy milatsaka ho fidiana satria raha ny sary hitantsika avy fotoana zao namana Germain de ohatrany miroso any amin'ny fampelezan-kevitra ny filoham-panjakana. Inona mahatonga anao miresaka an'izay? Mahatonga anao miteny an'izay hoe ohatrany hoe miroso any anatin'ny fampelezan-kevitra ny filoham-panjakana? Le diany tany Fianarantsoa reny ny action rehetra ataony tsy raha ohatra zao maka ny zavatra nataon'ny transition tsika tamin'ny andron'ny général Ramanantsoa tamin'ny tsy nisy manao fidiam-paritra siana zany fa mametraka ny social ny sécurité ary mikarakara le fifidiana. Zay ny tena lalana tokony ho lehy ny transition fa tsy hoe andeha de ho an'ny Russie de aveo andeha any France ho an'ny Russie de tsy fantatra na inona no zavatra nosiniavana tany Russie ary mila jerentsika le zavatra mitrangy eto ambony tany am'izao fotoana zao nge ao anatina ady satria Iran zareo Israel etc misy ady Rosiana miady amin'ny Ukrainiana zavatra mampanahy am'ireny zany aminay eo misafidy Madagasikara efa manomboka mandefa fitaovana lehibe aty ny Rosiana misy an'ireny blindé misy zavatra maro helicoptère ka ny zavatra mba angatanay ary tsy azonay ekena de ny ametrahana base na firenena na izy eto Madagasikara satria zao rehefa misy base na firenena hafa eto Madagasikara de ho lasa cible tsika malagasy satria manaiky mametraka base ianao de lasa cible an'le firenena miady amin'le firenena nametraka an'iny base iny zany le firenena anao ka mampiahiahy anay zany reny zavatra reny diany tany Rosia reny satria Madagasikara lavitry ny ady mba fanirianay tsy ao anatin'izany zera-bomba ohatrany manjohan'ny olona any Moyen-Orient reny tokony hoe ilona tena milamina pasifika Madagasikara ka aokare tompo koa mba tsy ho tratran'izay fakapanahy zay isika malagasy ka sanatry mivava ametrahana baza militaire na firenena tsy fantatra eto Madagasikara ka ho lasa cible ao anatin'izao tontolo ao anaty ady zao fa mba hijanona zany firenena neutre ary tsy miandany amin'izy amin'ny ady izay miseho erak'izao tontolo zao io. Efa natsidika ihany zay resaka fifandraisantsika amin'ireo firenena any ivelan'izay président fa ny tiako anontanina hoe tafiditra ao anatina tafiditra ao anatina fitondrana tahaka an'izao ve ny fanaovana fifanarahana tahaka an'ireny raha ny fomba fijerinareo satria tsika araka le lazainao tsy fantatra tsony moa zany tsika zao na intérimaire na teteza mita fa de samy mandeha dahoara eto de zay tiako antanina hoe tafiditra ao anatin'ny tokony fifanarahana atao ve ny fifanarahana tahaka an'ireny raha ny zava-misy ao anatina fitondrana tahaka an'izao misy atsika zao. So fitondrana tahaka ny eto Madagasikara teteza mita intérimaire zay ilazana azy fa zao tsy tokony mbola hizotra makany aloha tsika raha ny fanirianay satria anjara ny vahoaka malagasy mandritra ny concertation nationale no manapaka hoe iza na aiza ny lalana tokony hizoro amin'ny firenentsika zay tapaka eo nge no atao ka maninona no manapaka sahady ny filoham-panjakana ankehitriny zay tapaka ny vahoaka malagasy no atao ka izay ny madodina anay amin'le concertation nationale satria ny vahoaka malagasy hitondra ny heviny ary ny hevitra rehetrarehetra zay azo manerana ny nosy no aravina ary andraisana fanapahan-kevitra ho an'ny firenentsika fa raha izao fandehan'izao zany dia olombitsy no maka fanapahan-kevitra eo amin'ny toerany vahoaka malagasy. Fa tsy avela andeha kosa ve le raha-pirenena? Nda raha-pirenena namana Germain ny social indrindra tafiditra anatin'izany ny jiro rano za zao ndresaka taminao teo misy ny orinasa tapaka contrat amin'ny faritra tehiroky iny zao amin'ny arivony ny mpiasa zay fin de contrat ary de tsisy vola tsony zany amin'ny volana manaraka eo satria tsy manaja ilay zon'ny mpiasa reny orinasa reny ka de io zany anairanay ny filoham-panjakana hoe
mba jero akaiky le sosialy a le vahoaka malagasy very asa mba tokony mba asiana filet de sécurité zany hoe tokony mba misy vola kely ho raisiny zany mandritra ny asa 3 volana na 1 bolana ahafahany mitady asa ndray a amelomany mivady aman-jany any am'le sosialy zany ny tena tokony hipetrahany tsindrom-peo ary indrindra ny faniriana eo amin'ny safidy Madagasikara napetrakay ho lahara-pahamena izany atao hoe fandream-pahalemana zany ary ny fananatsika filoham-panjakana ao anatin'ny ao mitafika zany de tokony ho hery lehibe na tokony zava-dehibe amin'ny fametrahana ny fandream-pahalemana eto Madagasikara ohatran'ny fahenonay azy koa ohatran'ny feno helikoptera ao amin'ny navela amin'ny filoha teo aloha ao amin'ny angaratsika eo ampiasao reny edina amin'ny alatromby ampiasao reny ametrahana ny fahalemana eto Madagasikara tokony alefa amin'ny miaramila mpandry fahalemana eny amin'ny fokotany rehetra zany mba etaetanay ao amin'ny safidy Madagasikara satria rehefa tsy misy fandriam-pahalemana zava-poana avokoa ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena. No am'izay rosotsika mahakasika an'ilay resaka fandravana androm-panjakana iverenantsika kely moa zany voaresaka teo nilay resaka anteny miram-pirenena fantanina lehibe mipetraka hoe raha ravaina ny anteny miram-pirenena iza no asolo azy satria ny zavatra ho tapahana ny anatin'ny azadiny fa ny concertation nationale de fifanarahana fotsiny ohatrany hoe fifanarahany vahoaka malagasy fa tsy lalàna iza no amadika alino lalàna ary raha ohatra ka ravana diny aty am-piandohana ny anteny miram-pirenena faharoa mahakasika an'ilay resaka seni teraka devitra be ihany koa io am'izao fotoana zao hoe mila tokony atsahatra mihitsy aloha ravaina mihitsy ny seni fa ny anatin'ny concertation nationale tsy karakara fifidianana ve zany tsika sa ahoana ny tokony atao satria raha miresaka hoe liste électorale zany tsika ny arahantsika nahita teo fa niteraka resa be zany resaka liste électorale zany iza zany manao an'izay asa zay sa hiandro concertation vita tsika vo hikarakara indray ny liste électorale. Marina tokoa namana Germain enjakenjana kely ny fandrindrana asa mikasika an'ireo zavatra nyteneninao reo fa ny ao amin'ny resaka assemblée nationale aloha raha ravaitsika ny assemblée nationale inona moa zany ny tena maharatsy an'le atao hoe assemblée constituante satria ny hevitra tonga zany raha vao miresaka an'iny ianao de hoe inam-bola fotsiny io ange azo ferana sady tsy voafidim-bahoaka ange président eny fa tsy maintsy miainga am'le dinamika ny tolona ny atsika raha anao zava-baovao eto amin'ny firenena kosa ary efa lazaiko anao teo ny lafiratsiny io assemblée io fa tsy mireflete akory ny paysage ny vahoaka malagasy io noho ile caution ndresahaka teo sensisa donc zavatra tiako tenenanao zany le assemblée constituante io ane tsisy ny teneny hoe tonga de amenakarama ohatran'ny député koa reo izay eo amin'ny safidy Madagasikara tsy niteny misy hoe omeo tombontsoa ohatran'ny député reo fa azo atao tsara ny hoe mahazo indemnité de déplacement reo mahazo isaky misy fivoriana de misy vola raisiny fa tsy hoe hidangana be mahazo carburant 10 millions d'ariary 20 millions d'ariary ka eo zany le fanombanany sainy vahoaka malagasy hoe vola be zao firy nisy an'ireo etc fa rary nihitsy ny raha alaina mpitolona vahoaka malagasy atao zay mba ireflete an'le paysage ny vahoaka malagasy ny any amin'ny faritra etc fa tsy voatery omena vola be sy tombontsoa ohatran'ireo député akitrireo azo jerena ihany koa zao hoe mety ho maromaro mako nisy an'ireo raha anao le assemblée constituante tsika be lavitra no ato amin'ny assemblée zao fa zao azo atao koa nge hoe vola lanina amin'ny député rehetra zao reo no zaraina am'ireo hoe azy tsika tsy amorona vola hafa fa le vola lanina amin'ireo député reo ihany no tsy njaraina am'le membre ny assemblée constituante satria ilaitsika ny tolotsaina ny hevitra hoentiny ho ampindrosoana Madagasikara ka amiko tsy andandan vola mihoatra be iny entina andrabirabiana an'le hoe assemblée constituante fotsiny fa alefasy io vola lany am'izao fotoana zao io no zaraina amin'ny assemblée constituante dia tokony ho tafavoaka itsika malagasy fa tsy afaka ampangininao io tolona io misy zavatra lalina zany ary zay maharatsy an'le nanendrena amin'ny prime ministre tsy mivoaka tamin'ny tolona teo satria tapaka le dinamika de tsy miainga tsara zany le hevitra ohatran'ny kivy ny olona sasany ka za zany manao antsoavo amin'ny mpitolona hoe tokony tsy lâcher prise tsika fa eo foana zany vonona hitondra ny hevitsika mandritra ny concertation nationale ary zao zany ny fotoana vo tokony mampijoro atsika satria hita fa somary
miala kely am'le lalana fanarahana ny lalana fitondram-panjakana ankehitriny. Raha miresaka an'izay resaka assemblée constituante zay mantsika misy 300 antoko politika zao eto Madagasikara, reo ve zany samy ametraka solotena daholo raha ohatra ka hoe zay jerentsika tsy efa fizaratseza ve zany de hoaiza le amin'ny firenena zay mantsy ny fantanina mipetraka. Ka le fizaratseza hoa tsy olana raha ohatra limité le vola, atao volan'io assemblée io ihany hoe tsy misy afa-tsy reo de manao izy tsara, tsy manao izy tsy misy fitiavan-tazondrazana zany ao aminy, ka tena anao hoe atoko politika 300 izay amin'ny safidy Madagasikara tany amin'ny assise teny amin'ny village des yeux de efa niteny hoe tokony atambatra ny atoko politika zay mitovitovy hevitra, ka any amin'ny farany tokony mba hoe atoko politika 5 farafaratsiny mba hoe 10 no eto misy eto Madagasikara. Fa zavatra miseho koa nge misoratra reo zany atoko politika zany anie misy adidy tsy maintsy atao fa hoe manao atoko politika ianao misy asa tokony ataonao, misy assemblée générale, misy etc ka ao anatin'ireo tembonjato reo nge misy PDB am'ireo mino fa faly fotsiny hoe manana atoko politika fa tsy manao ninina akory. Zany hoe raha apetraka ao zany ny vérification ny ministèran'ny atitany de hitanao ao fa betsaka ny tsy mandohan'le vola tokony aloha, betsaka ny tsy manatitra n'le rapport d'activité sy ny sisa dia reny zany foanana hoe nareo zany efa tsy izy tsony satria tsy nahafeno le fepetra mampahatoko politika anareo, efa mba nandray anjara tamin'ny fifidianana ve nareo raha misy atoko politika ka tsy mandray anjaikitra akory amin'ny fifidianana ohatra de mbola atoko politika ihany ve izy. Zany hoe azo atao ny sivana milohany nametrahana ny assemblée constituante, zany hoe raha miaingany amin'ny 300 tsika amiko tombatomba ohatran'izao mety any amin'ny 100 any io raha misy ary tsy mampaninona ho ale izy raha ohatra ka tsy mamorona vola en plus fitondram-panjakana fa hoe zay laninareo amin'io assemblée io ihany lanina amby zareo ao anivon'ny assemblée constituante, satria tena efa tsy rariny tsony anie ny ataon'ireo ao anivon'ny assemblée reo tena hoe manososy manitsakitsaka ny démocratie eto Madagasikara. Dahory mahakasika an'ilay resaka CENI. Ao amin'ny CENI moa zany de efa manomboka eno hoe misy mandefa ino izy teo fanendrena solotena any eo anivon'ny CENI nareo anivo mpanao gazety zao nenay zao sisa andrasana nenay vao androany nandeha eo anivo mpanao gazety fa za zao tena tsoroko aminao namina Germain fa ohatrany atao kitranotrano mangingina le zavatra rehefa atao ohatran'io de ohatrany tsy mety amiko fa tokony atao mazava, atao mangarahara ary apetraka tsara le méthode de travail sy ny fomba le fanendrena mihitsy koa ange de efa tsy mety aminay takan'izany ny amin'ny fanendrena filompokotany ohatra satria ino ny tena baziny zany hoe démocratie, ka raha ny am'le bazy tsika no andeha amin'ny fanendrena fa tsy fifidianana de efa manomboka hafahafa anie zany satria miverina amin'ny taloha ihany namana Germain. Noho izany ny eo amin'ny resaka CENI koa irina indrindra no mba mizotra makany amin'ny resaka fifidianana madio mangarahara satria reo ny antoka amin'ny fifidianana kanefa ny fanendrenan'ireo raha ohatra ny efa manomboka efa misy mitabataba sady ny namana mpanao gazety any hitako de maninona ary raha alefa aloha le fivorim-be ohatra mikasika ny fanendrenan'ny membre CENI io tahaka izany koa ny anareo mpanao gazety hoe alefa le fivorim-be dia lobary andasy dia ny antsika malagasy zany mametraka foana le hoe teny erany teny erany voro eo ny vahoaka de atao le teny erany de tsy misy malahelo tsy misy zanaka kialafa fa de manana ny égalité de chance atao olo zay milatsaka hovidiana zay zany ny rina ary isan'ny tolomany teto amin'ny firenena namana Germain fa mampalahelo raha mizotra amina zavatra toy izany tsika. Fa angamo président tsy efa hoe nisaky nyreo manana solotena ao no misafidy ohatra hoe ny fitsarana manao ny fifidianana de mandefa solotena, ny firaisamonim-pirenena manao fifidianana de mandefa ny solotena, fifidianana manahoana zany tena tadiavinareo? Ny ahy zany le ohatra hoe le tenenao hoe fitsaran'inona zany ohatra no manao fifidianana izy de ohatrany ahoana ny anay zany mangarahara zay zany manara-baovao fa tsy mahalala ininona mihitsy momba ny hoe ahoana de efa mandeha sady le fanendrena olona any amin'ny CENI misy lehibe natoko politika hafa koa zay efa sotana lakolosy ohatran'ny hafahafa nge zany fa dikan'izany de tsy ampy nge farafaratsiny ilay information mandeha matoa mametra-panontaniana sy manana iay zay de anjaranjareo koa manao serasera mety misy zavatra tsy fantatray koa nge any ka izay nefa le elana fa hoe ataovy mangarahara le zavatra
mba apazava ny sain'ny vahoaka malagasy apazava ny sain'ny mpitarika politika eto firenena mba tsisy ny fifamezatsiny zay le zavatra angatanany rehefa teanao zavatra tsisy tabataba ianao tsisy aiay ianao ataovy le mangarahara mba ampitony ampilamina mba tsisy ny olana ao arina satria ndresaka tika teo ny resaka hetsika fotsy ohatra efa mazava be zao fa verina zoam-pirenena malagasy any Andry de mbola manao kiribiby any le ACC mametraka ny anaran'le ranga de mbola izy ihany eo de mbola izy ny lany zany ane efa fa nitsakitsahana fanososena ane zany ny fiandrianam-pirenena satria olona tsy malagasy hoe hitondra ny firenen'ny malagasy ary tsy vitan'izany any eo amin'ny ivon'izay fiandrianam-pirenena zay tsy mahira-pirenena malagasy taizanao nahita filoam-pirenena tsy mahira-pirenena malagasy nanala baraka ary nanososo en'izany teny amin'le fitsidihana nataony teny amin'ny EPP teny Tanjombato teny ary tsy vitan'izany ihany fa matoa izy nazo ny zoam-pirenena frantsay iny milaza aminao fa tsy maintsy mahay ny hira-pirenena frantsay izy vao nahazo an'izy satria adin'ny frantsay ianao alohany amezany tsotrany atsika ny frantsay ka hoe amemena fotsiny eo hoe nationalité malagasy fa tsy maintsy mahay ianao farafaratsy ny hira-pirenena frantsay iny vao mahazo ianao zoam-pirenena frantsay ary amaranako ny amin'le fiandrianam-pirenena iny zany filoam-pirenena zany ane namana Germain filaza azy rehefa manao commentaire mpanao gazety vazady hoe le numéro 1 malgache na hoe le numéro 1 russe ny tsika ve zany de ngiarajoelona numéro 1 malagasy tsy mahay akory ny hira-pirenena malagasy de mbola mikiry any iverina anao raha hita amin'ny fietsiny sy ny afatra alefany amin'ny Facebook reny de ohatry mbola mieritreritra ihany anao iverina ka hitondra amin'ny firenena le ranga iaraka am'ireo naman'ireo zany mahavarina mahagaga ary zay ny atsoko an'le firaisakina am'le le filoam-panjakana ankehitrio rehefa tsy vita atsika ny mametraka an'le firaisakina am'izao fotoatsarotra zao indrindrindrindra amatonga fifidianana de le ray teo aloha no miverina eo raha misy olona mahay manoga mpanjakana de le fanjakana teo aloha reny raha kely efatra na 5 ny fanogana mpanjakana nataony reny tao anatin'izay 9 taona tantanan'izay zany hoe tsy zany mbola fa 17 rehefa ohatra ka tsy mahay mirahina apetrako tsara zay zany hoe aza ilikilika ny namana nanampy anao teo nampiakatra anao eo am'izany sezy zany matoa midina an-dalambe ny zay da ao raha tsy hainy zany ny gere an'ireo namana mpiara-mitolona ka efa mahatonga sahady ny monimony ary retsy tsy mimomonina fotsiny fa matoa izy monimonina hita mivily any amitsy izy le fitondrana raha-pirenena miazakazaka be ny fotoanatsika fa milohan'ny amara-paranantsika amin'ny rahalan'ilay izy miverena kely le resaka hoe fifandraisantsika amin'ny any ivelany resana foana eto Madagasikara hoe miala amin'ny rafitra mpanjanatany miala amin'ny la Frantsa resaka ombieny hatramin'izao mbola resa be foana zay zavatra zay raha ho any antoko safidin'ny Madagasikara inona ny fomba atao mba tena hoe ialana sy atongavana am'izay zavatra zay satria hatreto raha ara-tantara tsy afaka miala amin'ny la France tsika ary tsy afaka miala amin'ny rafitra zay efa nipetraka ny tondrana firenena hatramin'izay voalohany indrindra aloha namana Germain ao am'le fanabeazana nasitsika teny za manana sekoly kely any Andorany fotsiny fa rehefa mandinika an'le programa ampianarana ny zanatsika am'izao fotoana zao de samy joro tsy io no afaka any Madagasikara apetraka eto zay manarak'izay am'izao fotoana zao rehefa mantany ianao ny malagasy ataotsika hoe manan-katao mandefa ny zanany mianatra any Epita ataotsika hoe 9,900 any ao Frantsa zany mianatra ao ny vahoaka malagasy ny zanaky vahoaka malagasy manana ny fahafahana zany reny zanakytsika reny rehefa avy eo tonga eto a Madagasikara dia anao minisitra nandritry ny 4 taona zay tsy nahavita nanala Madagasikara tao anaty fasairanana satria le fianarana ny anaran'ny tany iny fianarana ampandroso ny any Eropa fa tsy ampandroso Madagasikara
manana namana nianatra any amin'ny université malaza be any Angleterre ny zanany, de avy eo mbola tany Canada de nampodiana de hoe anampiny ray aman-dreny hitatana ny orinasany dada am'izay. Ahoana ho fandeha le zanako ao hitatana ny orinasanareo, laniny fotsiny le ty vola ozy am'le fitantanan'ny orinasa am'le resaka communication, resaka publicité, tsy misy retombé akory, tsy misy vokany akory am'le orinasa. Tena najanoko lesy ozy fa ndraisiko tanana mihitsy aloha le orinasa. Raha jerentsika zany dia tsy adapté am'le monde eto Madagasikara, le tontolo eto Madagasikara, am'le réalité eto Madagasikara, io fianarana tovozony zanatsika any Europa sy any nanio, ary ny toe-tsaina hoentin'ny malagasy mianatra avy any andafy de hoe raha vao miala am'ireo bailleur reo nareo de tsy tafavoaka mihitsy. Zay indrindra. Ahoana koa zany? Raha zay ny toe-tsaina hoentinao hitantanana firenentsika, tsy mahagaga raha tsy tafavoaka mihitsy. Inona ny mahagaga anao raha tsy tafavoaka? Noho izany tonga ny fotoana tokony hamolavolantsika malagasy, misy manam-pahaizana be eto Madagasikara, anjarantsika ny mamolavola ny programa ary manangana sekoly ray ngeza be, na tsy voatery hoe ray fa enina na 10 na 20 ampandrosoana amin'ny Madagasikara. Tsy mitovy le réalité ihany sy ny réalité aty. Ny olona namolavola ny programme iny mety tsy mipetraka ray andro teto Madagasikara akory. Fa hafa raha hoe manam-pahaizana malagasy no mamolavola programa ho an'ny zaza malagasy. Satria ao anatin'izany anie le resaka fiarahamonina, fanajana, ny fihavanana, aiza ny alalana. Io programan'ny ampiarina eto Madagasikara iny mbola angalana fankatoavana ny velany. Zay vao financendralahy. Ka any am-piandohana zany am'le fanabeazana zany de efa tokony misy zavatra hovaina. Raha te hialy isika am'izany fanandevozana ara-tsaina eto Madagasikara. De anytsika manova ny toe-tsaina sy ny sisa. Dia zay tsika vao afaka. Ary tsy mila mandeha any velany tsony rehefa eo le sekoly be matanjaka vitatsika malagasy, fa eto ihany no ivoaka amin'ny manam-pahaizana. Tena afaka hampandroso sy anafaka an'ity firenentsika ty. Tapitra ny fotoanantsika président, teny famaranana hoentinao indrindra fa ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika, tsy mpiafatra ihany koa ho an'ny anatin'ilay resaka fanavaozana, indrindra fa ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao, satria raha mamitana le resakantsika tetika de ohatrany hoe mizotra makany amintsisy ny fitondrana fanavaozana. Efa natsidiko teo ihany tsy misy afa-tsy ny firaisan-kiny, ny tsy fanilikiliana ny mpiara-mitolona ary ny fienona mandrakariva an'ireo namana mpiara-mitolona zay manana etaeta maro be efa nitany saitsika teo. Ary tsy voatery hoe ame toerana neny ao amin'ny matahotra koa manko izy ireo hoe izara seza. Non, na misy ny atrikasa miaraka am'ireo namana mpitolona reo ane de efa zava-dehibe eto amin'ny firenena. Aza manahy nareo fa tsy olona de hoe angataka toerana foana no anatona anareo, fa misy olona tena tsy miraraha zay toerana zany fa vonona ny ampandroso ny firenena. Ohatrohatr'izay zany ny afatra any amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny, ary aoko nareo tsy vadika amin'ny fanekena teny kianja. Fantatrareo tsara ny fifanekena zay nataontsika teny kianja, ary mandrisika nareo izotra anaraka zany atsaka sandavany. Ny teniko farany moa tany am-piandohana, ny teniny amin'ny hoe le tolona rehetra natao teto namana Germain nanao tohatra fiakarana an'Andriamanitra. Ary mijery taremarika kely tsika 80 na 70 isan-jato ny vahoaka malagasy ane kristianina. Ary kristianina zany tsy atoro fa mpivavaka zany ny anaran'ireny. Mpivavaka zany 80-70 isan-jato. Nefa isika le 70 sy 80 isan-jato ihany nge reny anaty mystera reny, reny any ambirao manao risoriso reny. Itsika kristianina ihany io manaitra atsika zany, tsika kristianina, itsika mpivavaka mba hijoro, mba hijoro anavitra n'ity firenentsika ity. Satria raha itsika ireo no tapa-kevitra fa tsy handray tsony an'izany kolokolo zany, fa andeha amin'ny fahamarinana, inona ary ny tsy ampandroso amin'ny Madagasikara? Kristianina feno any, ny mpiandry andro feno, ny diakona andro feno. Aoko tsika mba tsy ho mpivavaka tsony fotsiny ihany, fa mba ho mpino. Ary rehefa mpino tsika, mino fa reo 70 isan-jato malagasy reo de afaka anavitra ity firenentsika ity de Madagasikara.
Mankasitraka anao Nirina Rakotorajaona nanaiky ny fanasana tao anatin'ny fandarana dinika tamin'ity androany ity manantena fa mbola eo aminao amin'ny manaraka ankasitrana feno Saotra tompo. ny fanekenao ny fanasana zay natao moa zany. Atapitra ny fandarantsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany apatsahivina ihany fa Andriamatoa Nirina Rakotorajaona filohan'ny antoko safidin'i Madagasikara no vahintsika tamin'ity androany ity mametraka ny soavatsara veloma tompoko.